Vatsim-panahy etiny pasteur Ratovelo Roger. Ivavakantsika tompoko, dia raha laza no atolotra ianao ry Andriamanitra ray zanaka ry fanahy masina, ilay Andriamanitray, ilay tomponay, ilay mpanjakanay. Misaotra feno anao izay Jesosy, ny amin'ny fitahinao anay tamin'ny aliny, ny arovanao anay tamin'ny herin'ny aizina, ary dia nomenao maraina vaovao indray, ary ny foazinao. Izay le foazanao anay izay no fahasoavana lehibe ho fanondraisinay sahady amin'izao tontolo andro velarinao manoloana anay izao, ary isaoranay anao feno izany. Misaotra ny amin'ny fitantananao ny fiainanay iray manontolo, nidiranao an-tsehatra hatrany amin'izay farany kely indrindra izay tsy no heverinay, nefa dia naovanao izay ary ny finoanao ny fahamarinanao. Misaotra betsaka Jesosy, ary mbola mangataka famindrapo ihany amin'izay rehetra vita teo anatrehanao ka tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Dia anao ilay Andriamanitray, ilay tomponay, ilay mpanjakanay, ianao ihany no tianay namarina ny teninao hoe tsy mba olombelona ka toy fo aminareo, fa noho ny amin'ny anarako dia amponoaniko ny fahatezerako. Ahafahanay Jesosy mandray ny hafatra izay tianao ambara tokoa amin'izao vady izao, izay isaoranay anao feno satria vao miratra amin'ny masonay dia mandefa teno anay ianao, midinidinika aminay ianao, mananatra anay ianao. Dia mariny ny teny izay ho ambaramboary, ary feno ny fahamasinanao ny tsirairay izay mampandroso anao ao amin'ny tokantrano. Dia mankasitraka Jesosy, amin'ny anaranao feno no ametrahanay zavavaka izany. Alleluia, amen. Dia ampitombona amintsika mandrakariva ny hariavana ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny bokin'ny Petera voalohany, Petera voalohany toko voalohany 7:20 ka hatramin'ny 5:20 no andeha angalantsika vatsy izao maraina izao. Petera voalohany toko voalohany 7:20 ka hatramin'ny 5:20. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa efa teraka indray ianareo, tsy tamin'ny voa mety loha, fa tamin'ny tsy mety loha. Dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra, fa nofo rehetra dia tahaka ny ahitra, ary izay mety ho voninahiny dia tahaka ny voninahitra. Malazo ny ahitra ka mihintsana ny voniny, fa ny tenin'ny Tompo maharitra mandrakizay. Ary izany no tenin'ny filazantsara izay notoriana taminareo. Amen. Rehefa tena mandinika an'izany andeha tsoratra masy izany isika ry havana, dia mahatsiaro avy-hatrany izay voasary voarakitra ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Matio toko 7:17 ka hatramin'ny 7, izay miresaka ny amin'ny mpamafy sy ny vonafafy. Fanoharana izay mifono hevitra fototra ary azo ampiarina amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona rehetra izay mandre ny tenin'Andriamanitra. Karazan-tany 4 no voalaza fa nandray ny vonafafy amin'ny Matio io, ary manasongadina ny toe-po samihafa ananan'ny olona izany karazan-tany izany. Araka ny fantatsika moa dia ny tenin'Andriamanitra no tiana lazaina amin'ilay vonafafy. Izany hoe ny filazantsara izay aparitaka iran'izao tontolo izao, tahaka n'izao anio izao amin'ny fomba samihafa, indrindra moa fa efa mivoatra be izao ny teknôlôjia mpifandraisana, ary dia tena malaky tokoa ny famafazana ny vo. Anio ary dia nafafy teto amintsika izany vo amin'ny filazantsarani Jesosy Kristy izany, ary dia miankina amin'ny fomba andraisantsika azy ny vokatra azo avy aminy amin'izany vonafafy izany. Volaza amin'ny Matio toko 7:17 ka hatramin'ny 7 io, ary manasa anao mba hamaky an'izany amin'ny fotoana mety aminao. Voalaza ao fa ny tany voalohany izay namafazana ny voa dia lalana izay maneho ny hamafon'ny olombelona izay efa donto ny fitiavana n'izao tontolo izao, ka tsy manan-kery ny handray ilay voa, ary dia rombahany Satana vetivety foana ilay teny izay norenesiny. Ny tany faharoa indray dia voalaza fa mafy, teny ambonin'ny vatinampy, izay maneho ny fofeno avinavim-panahy, mandray ny teny ihany saingy tsy maharitra,
izany hoe mampietsi-po fotsiny ny teny lorenesina fa tsy nahataitra tao niteraka ny eritreritra, mety niteraka fifalia ihany angambany raha tsy nahatezitra fa mora levina ary de miverina ho tony teo aloha ihany ny fiainana. Ny fahatelo kosa indray de napamaky ny vo ihany lay tany ka nitombo ny tao saingy tsy voaisitra ny ahitra manodidina ka tsy afaka namobe. Ary zay nge le lazain'ny apôstôly Petera hoe mba azo anareo mitombo amin'ny finoana ho amin'ny famonjena de mila miverina ho toy ny zaza isika, ary hoy izany de tsy maintsy esorina ny fitaka rehetra, ny fiatsaram-belatsia sy ny fialonana ary ny fanaratsiana rehetra, fa ireo rehetra reo no manery ny teny sy hamoa tsara, ary tsy ahita vokatra isika raha tsy voadio tsara ny vo. Fa raha mba toy ilay tany faefatra kosa hono isika rehetra, tsy izay voasambany mandray ny filazantsara ihany fa na isika rehetra izay efa zatra manandre ny tenin'Andriamanitra aza, mba ho toa ilay tany tsara ka ho tanteraka ilay voalaza ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Marika hoe fa ny tany mahavokatra ho azy. Voalohany misy ny tao de teraka, ary rehefa izany de jinjaina miaraka amin'izany fa efa tonga ny fararano. Ny tenin'Andriamanitra ry havana de vovelona afafy amin'ny tany, izany hoe amin'ny fosy eritreritry ny olona. Ny apôstôly Petera de manambara araka ny efa novakitsika teo fa ny tenin'Andriamanitra de velona sy maritra. Ny voa de mananaina sy tsiry izay mazana tsy hita amin'ny vantana, ary mitombo rehefa tsara toerana nasiana azy, ary tsy ilaina mitebiteby sy manahy satria mitsimboka sy mitombo izy na de tsy misy herin'olombelona manampy azy. De toy izany ihany koa rehefa toriana ny filazantsara ka mentefa iny amin'ilay fo efa voadio ary tany lonaka, ary de asan'Andriamanitra avokoa sisa ny zavatra rehetra. Ary indraindray de toa tsy hita misy vokany taza-maso ny toriteny farany izay mandresy lahatra, fa ny fijoroana vavolombelona eno eto sy eroa no mitondra vokatra tsy azo veriko. Fijoroana vavolombelona fa nahazo famonjena, ary zay no mahatonga ny mpanao salamo milaza hoe zava-dehibe nataon'i Jehovah ho antsika ka de faly isika. Kivy de kivy ivero raha vao nareny voany fa voany mamiadana tena mahery vaika ny reniny, ho faty ny reniko izy nefa tsy misy azoko hanampiana azy. Nitalao tamin'Andriamanitra izy ka nilaza hoe mila anao izay ry Andriamanitra eo, raha tena misy tokoa ianao de mba haneho izany herinao izany aho. Andro vitsivitsy tateo aoriana de niaona tamin'ny mpino anankiray izay nitory ny filazantsara taminy izy, naravoravo azy ny zava-baovao nambara taminy, ary mbola tao anatin'ny alahelo sy ankiviana lalina, lasa nanambara tany amin'ireny ny fahasambarana vaovao noraisiny izay nanjary ny toetra tao aminy izy ary de nitodika tamin'i Jesosy koa ny reniny. Ny anitombo hatrany anefa ny aretina, ary ny farany de maty ny reniny no ny afaka andro maromaro. Nanambara tsy tamin'ny alahelo kosa ivero noho ny kelikely ka nijoro vavolombelona hoe tsy sahiko loatra ny ilaza izao, kanefa ny andro faraparany niarahako tamin'eny no nahafinaritra indrindra teo amin'ny fiainako satria nanana zava-dehibe niraisany izay no fenoan'i Jesosy fitiavana sy fiadanana faikely sarom-patarina ny fonay. Izay ry havana ilay vo mitsimoka tamin'ny tany tsara ka namoa zato isan-jato. Tsarovy ry havana fa sambatra izay manan-kery ao amin'Andriamanitra. Jesosy ilay sakaiza matoky sady mahery, izay ny manome antsika ny hery avy amin'Andriamanitra, izy no fialofana ho aminy. Andeha hialika ao ambanin'ny elatry ny tsotoa amin'ny fandraisantsika sy fankatoavantsika ny teniny, ka hibebaka marina eo aminy ary de hiokana izany fahasambarana vaovao izany isika. Satria hoy ny voalazan'ny Timoty 2:2-3 hoe raha misy olona manadio ny tenany ho afaka amin'ireny de ho fanaka omem-boninahitra izy, efa nao masinina ka nahasoa ho an'ny tompo,
voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra. Amena. Ivavaka sika tompo. Indray zany fifaliana Jesosy raha mandre indray ny afatrao fa tsy mitsahatra ianao mamafy voa aminay tokoa, ary de miandro ny vokatra amin'ireny voa ireny ianao, amin'izay vokatra tavoakanay an-tany tsara izay na tany mafy. Ianao no mahafantatra anay tsirairay aby, ary mahazay anay de tsy misy azonay tanterahana hanova ny tenanay, araka ny teny soratra masina hoe movy ny leoparda mahay manova ny hodiny, fa aminao rery ihany fanay masina no afaka manova anay. Ianao no mahay mahafantatra anay ray manontolo, ka na iza mihaino afatrao teo androany, betsaka ny voa efa nafafinao. Mbola miandry ianao Jesosy, mbola miandry ianao hoe inona no avoakanay tany amin'izany fafina vonafafinao zany, ary zany angatahanay aminao tanteraka, anio aminay Jesosy ny herim-panafahana avy aminao, mba ahazoanay mamovo tsara tokoa, mba ho mendriky ny voninahitra ny anaranao. Mankasitraka ny amin'ny teninao Jesosy, mba ahafahanay mieritreritra tokoa amin'izay lala tokony izoranay amin'ireny teny izay afafinao aminay ireny. Ary de mametraka ny tsirairay ambany elatry ny fahamasinanao, mametraka ny tsirairay ambany elatry ny fitiavanao hamariny Jesosy, fa tsy verina aminao tokoa ny teny izay nafafinao, raha tsy efa navita sy natanteraka niraka ho anay tsirairay aby. Amafapahirezana ianao, ka raha misy mbola malahelo hoe raha misy miaina amin'io fahoriana ianao ny ampatanjaka anazy. Na mahafahasalamana ianao, ka raha misy mbola miaina ao anatin'izany aretin'izany ianao ny anasitrana anazy, anatanteraka ny teninao tokoa hoe izao ny Andriamanitra nofo rehetra, mo tsy misy zava mahagaga zay tsy haiko va. Ady mametraka ny tsirairay ambany elatrao, mba tehirizanao indray isaorana ianao ny amin'ny fitahinao anay nandritry ny volana oktobra ho septambra iny, fa hiatrika ny volana vaovao indray zay rapitso, ary iray latabatra aminao de mametraka ny tsirairay ao ambany elatrao mba ho vonina ara-panahy, mba ho tena tany lonaka ka handray ny afatrao, ary indrindra mba iray latabatra aminao amin'ny fofeny fahadiovana sy fahalemem-panahy. De misaotra Jesosy ao, ary de tonony amin'ny tsirairay raha nitso-dranonao masina, ka namarinanao ny teninao fa hitahy azy ireo ianao ka hiaro azy ireo. Ampamirapiratra ny tavany amin'ireo ianao ka hiteny amin'ireo tsirairay aby hoe anaka, aza matahotra fa zaho ombanareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Ady atolotra ianao ndera sy ny hajaran'ny voninahitra. Misaotra Jesosy eo. Alleluia. Amen. De mahireza ry avy amalalao amin'ny tompo, samy ho tany tsara isika amovo tsara. Mirahaso tompo.